Tanjona zany hoe anao ino moa zany capital forestier anankiray zany sady fitadiavan'olona vola no fiarovana ny tontolo iainana zany mba ahafahan'olona miasa manao charbon satria le charbon ilain'ny olona rehetrarehetra foana zany amin'ny fandokisana dia efa manomboka tsisy hazo koa zany anatin'ny ala izay manodididina akaiky eto dia tsy maintsy natao le izy. Dia nisafidinay zany anatin'ilay izy sy tian'ilay olona ihany koa dia kininina no tena betsaka zany sady maniry no vetivety dia mitsiry aingana zany izy aty dia misy ihany koa ny acacia moa zany fanampiny fa rehefa taty afara izay dia miezaka mivarie an'ilay izy zany mba ataoko hoe isina produit hafa kokoa zany mety mbola ho hitantsika eo satria misy test huile essentielle zay zao nataonay dia hoe zavatra afaka produit maromaro zany mba ho fitadiavam-bola foana ihany zany le izy satria izay anisan'ny zavatra poussen'ny projet zany hoe zavatra atao hidiram-bola fa tsy hoe apetraka fotsiny le izy dia mijanona eo. Dia rehefa hoe efa nisy projet tany aloha tany zany anao le reboisement dia miditra izay hoe maninona ratrandrahana amin'izay ara le izy zany rehefa lehibe dia nanangana an'ireto meule reto zany. Taloha zany nanaovana formation tsotra fotsiny olona hoe ahoana ny fanaovana fandokisana charbon manara-penitra zany dia rehefa taty afara hoe raha poussena kokoa le teknolojia zany satria be dia be mitaraina hoe la loatra moa ny risque amin'ny feu de brousse koa be dia be rehefa manao charbon amin'ny tany dia nanangana an'ireto meule reto zany izay. Ny tanjonay zany dia mba ho professionnel le olona anatin'le asa fanaovana charbon. Izay zany voalohany indrindra hoe misy charbonnier zany hoe mafian'ny teknika ny carbonisation rehetrarehetra ary koa raha hivarotra charbon zareo dia efa manana toerana manokana ahafahany amin'izay sy misy fiara-miasa be dia be moa zany amin'ny administration forestière izay tompony ala moa zany dia zareo fanampiana amin'ny asany zareo zany le izy dia miditra izay antsehatra anatin'le fananganana izay filière izay ny taonay eto zany amin'ny anjaran'ny éco. Ny meule ray zany ny tanjona hoe produire 30 tonnes de charbon anatina taona ray fa kosa nefany mbola tsy tratra le izy satria vaovao le izy mbola tsy tena hoe maîtriser le olona tsara ny ao anatin'le izy mo misy paramètre be dia be mipetraka anatin'le izy hoe ny fitaterana ny hazo ny indraindray ohatra hoe ny olona mety tsisy disponible eto fa ao anatin'ny resaka hoe carbonisation iny maîtriser le olona tsara daholo fa eo amin'le préalable atongavan'le hazo eto iny misy matetika mampisy problème zany. Dia mbola ataontsika hoe maximum zao eo amin'ny 20 tonnes eo ny tratra anatina meule anankiray fotsiny amin'ny taona raiky. Ny hazo misy satria araka ny teneniko teo hoe ny projet talohan'ity projet ity zany fototra kokoa izy tamin'ny anatin'ny hoe reboisement zany hoe mbola tsy mieritreritra izy hoe hanao an'le carbonisation dia talohan'ny idiran'ny projet zany nisy surface na 1900 hectares teto Ambilobe zany efa mipetraka dia niditra fotsiny ity projet anankiray ity zany hoe hi-exploiter an'izay mine izay fa nanampy 2000 hectares fanampiny izy zany hoe ho source vaovao indray ahafahana booster foana zany le production mba tsy hoe ohatrany hoe tapitra le 1900 demande koa mety be dia be koa le izy moa zany misy rotation hoe miverina mitsiry foana le kakazo fa miaina ihany le quantité zany rehefa exploitena foana. Le kininina aloha zany efa nisy fotoana nanaovana test aloha zany le izy alohan'ny tena hoe nampidirana azy be dia be tany Adeko moa zany misy site anankiray izay fanaovana test hoe mila asiana daholo ny espèce mandeha dia misy anankiray mahitsy be fotsifotsy izay izy Camaldulacis ny anarany dia izy io sady mahitsy le izy zany tsy voatery anaovana charbon ihany fa afaka anaovana zavatra hafa koa zany le izy raha ohatra ny hoe izay ny tanjona afaka hitondrana anazy zany dia produire izy zany ataoko hoe efa exploitable izy 7 ans any
dia efa afaka exploiter. Fa misy olona tena manajany jusqu'à 10 ans any ilay izy zany, mahatratra diamètre na 20 cm any ilay izy na ohatrohatr' izany a. Dia plus koa moa zany ngezany kakazo dia miproduire charbon betsaka. Fa misy olona tsy maharitra ohatra dia hoe aloha dia efa 7 ans dia efa tapahantsika ilay izy. Dia anatin'ny 7 ans tapahanao iny zany izy a, raha manajana 5 ans ianao a dia mamoaka ohatrohatr' izao izy. Misy moyenne io zany misy mamoaka diamètre na 10 cm eo efa betsabetsaka ilay izy a, dia efa afaka exploiter indray. Dia raha ohatra ny hoe ianao zany mety hoe indimy exploiter a, mbola afaka miproduire foana ilay izy. Fa rehefa any farany amin'izay a, tokony soloina indray ilay izy satria efa antitra zany. 9000 tonnes zany demandena biby be, 9000 tonnes zay a. Nety tany indrisy aloha zany a, mbola tsy maharaka zay 9000 tonnes de production zay hoe anatin'ity GMPR ity zany mbola 10% zay fotsiny no tratra. 6% raha moa zany ilay izy ny tena masina satria mitombo indray ny olona, dia mitombo indray zany le demande isaky ny ménage. Dia mbola 6% zay fotsiny tratranay anatin'ilay izy zany par an io hoe honoren'le production anay ity zany ny charbon tonga any marché. Fa ny ambo zay zany a, dia mbola mahitsika hoe mbola ataontsika hoe production illicite zany filazanay azy moa zany. 22 zareo no eto zany sur 10 sites, somary miparitaka eto amin'ny district zany, district mihitsy moa zany, sur commune anankiefatra misy anazy. Dia ny eto zao anankitelo zany amin'ity site anankiray ity a, dia misy fanampiny anankiroa ary amin'ilay partie mbola anatin'ity bassin ity ihany a. Dia reparti ohatr'izay ilay izy mandeha paire foana zany no ametrahana anazy, mba tsy hoe miandry eo foana ilay izy, fa mba afaka mialterner zany izy hoe mamokatra ny anankiray dia rehefa masaka dia afaka mamokatra indray ny anankiray. Ohatr'izay no nametrahana anazy. Fa misy critère ihany koa zany nametrahana an'izy io hoe tsy afaka napetrapetraka fotsiny izy hoe zay mila dia apetraka, fa misy surface tedavina ilay izy hoe tokotokony mahafeno eo amin'ny 40 hectares na plantation io ohatra ho ana meule anankiray zany. Zay vao afaka mametraka an'ilay izy satria lasa tsy mihodina ilay izy raha ohatra ny hoe amin'ilay teneniko teo iny hoe mbola miandry 5 taona ohatra vao afaka mi-exploiter ilay hazo vao nitapahana tamin'ity taona ity. Dia raha ohatra ny hoe lany anatina fotoana vetivety ilay izy dia lasa tsy asa zany ilay meule, dia zana zany hoe isy an'izay rotation zay a, dia mila surface na hazo efa lehibe a, ngezangeza ilay izy zany, dia mateza kokoa zany ilay izy. Dia tsisy vovony ilay izy, satria raha ohatra ny hoe mampiditra hazo ianao anatin'ilay meule, dia rehefa masaka ilay izy a, dia mbola hitanao iny etan'ilay hazo iny hoe ity paoziny. Fa mety hoe tapatapaka fotsiny zany ilay izy, fa na ny hodiny ireny mbola en état eo zany ilay izy. Izy mbola voatasina be dia be kokoa ny élément zany hoe produire charbon betsabetsaka kokoa zany izy amin'ny mihoatran'ilay fanaovana charbon mahazatra.